Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana samihafa indrindra ho an'ny eto an-tanan-dehibe dia ny antso amin'ny tokony sy ny fitoniana ny governemanta nisy moa ny fivoriana izay notanteran'ireo teo anivon'izay mpikambana ao anatin'ny governemanta izay andaniana ny paikady entina hisoroana azy ity. Efa misy efa fantatritsika ny teto Antananarivo zany efa nisy raisin'ny premier ministre niaraka tamin'ireo amin'izany amin'ilay atao mohatra andreo le an-dafy ohatra hoe vigie pirate zany hoe tsy navela ho an'ny polisy irery intsony eto an-tanàna lehibe fananaovana miaraka amin'ny gendarme mety hiaraka maramila ary iny moa zany mba misy paikady nanina tsy azo lazaina amin'ireo rehetra iny fa fantatry ny mpitondra fa misy manahirana misy ny manakorotana zany ary mampalahelo satria indraindray dia ain'olona nafoy amin'izany fananan'olona ny afoya dia tsy maintsy manahira ndraiky fanjakana ny azo fitoniana foana hatramin'izay satria fantatritsika fa be ny fanakorotana na arakevitra na eny amin'ny fiarahamonina na zay le zaiko arakevitra na fomba ampahalalazana vaovao ary mahita pejy ray manontolona gazety ianao dia tsy misy afa-tsy fatolona ny hitanao eo amin'ilay gazety olona tsy dia mividy gazety tsony zao mamaky leny an-dalana eny fatsy etsy accident etsy ny olona tafehana etsy zao tsy misy afa-tsy zay ve eto amin'ny firenentsika zany a lavana fitoniana daholo zany za tsy miteny hoe aferina zava-misy tsy miteny an'izany koa fa ilaina ihany koa zany ny fitoniana hoe ina ny ditsika eto amin'ny firenentsika.